Pitsikitsikina mpifaliana ary ampiravoravona lehibe no hiarabanatsika menakavy izay manaraka nyty fandarana itya fianarana tenin'Andriamanitra zay dia mino fa tsy maintsy hotahin'ny tompo ianao hoe izay manaraka nyty fandarana ity maro aminareo reo a no mandefa mesazy aty aminay ao no mangatabavaka moa ny misaotra ao no mijoro vavolombelona dia zany dia milaza sy manamarina fa hoe miasa tokoa Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana zao na iza misy anao na ny a Koet any ianao na ny a Dubai any a Liban na ny a New York na ny a Frantsa sy ny province rehetra sy ny district any Frantsa any any Paris any na iza misy anao na eto Madagasikara na eto Antananarivo na ny ambanimbanivohitra any dia fahasoavana leo aminao ary hotahin'ny tompo manokana ianao zay manaraka nyty fandarana ty miarabanao pasteur. Ia dia ampifaliana moa zany no iarabanantsika araka izany tenin'ny pasteur Alvarez zany any amin'ny toerana maro samihafa. Ho anao mety sambany ianao vao manaraka anay tafaradalana aminay mity onjam-peo ty na mity fahitalavitra ty dia no heverinay fa tsy kisendrasendra no iarahantsika eto fa tena misy programan'Andriamanitra tsy takatra ny saina mihitsy ka mangataka aminao zao anatin'ny 70 minitra eo mba hiara-dalana aminay eo ampandrenesana ty fandarana ty mety hanova zavatra ngeza be eo amin'ny pejiny tantara-piainanao ny fiarahanao aminay eto amin'ity fandarana ty mandritra n'izay fotoana minitra maromaro izay izany ary dia ho anao ihany koa moa zany mety hoe efa pakafian'ity fandarana ty mety pakafian'ity fandarana ty dia manasanao ihany koa satria zava-baovao foana anao tolotra antsika eto mianatra ny baiboly ray manontolo tsika ny lohatenin'ny fandarantsika moa dia hoe manangana fiainana miaraka amin'ny Kristy no heverinay fa ny fanarana amin'ity fandarana ity dia isy fananganana mpiainana tsy ho takatra ny sainao mihitsy rehefa rahanao zao fandarana mahafinaritra izao ka dia manasanao zay mba nana faharetana eo ampiainona tony fandarana tony misy indray moa no mijery zany pasteur ny antony jereny dia mba hikritikena na mety hoe anaovana hoe tsaratsarana mihitsy aza mety misy zay ary tsy maintsy misy zavatra zay kanefa moa dia ny ataontsika eto tsy dia hoe tapitrohatra koa tsika ny fahalalana eto fa zay sombo ny fahalalana fantatray mety misy zavatra adinonay mety misy zavatra ihany koa mety ianao no mahay lavitra no izahay amin'izay fampianarana zay kanefa ny tompo manana ny programany amin'ny fotoana ianao mety ianao ndray nitora fampianarana dia ho alefanao zay fa hatreto aloha zany aloha dia zay zavatra ambanomen'ny tompo atsika no zaraintsika amin'ny ampijery sy ny mpiaino fandarana pasteur. Exodus tompo dia miroapolo andiny voalohany hatramin'ny fahina ambin'ny folo no vakitsika fatao hivavaka aloha sika angataka ny fanahy masina mba nokatra ny saitsika sy ny fotsika mba samy andray ny tompo dia ameny sofiny efa mahay ho atsika miaino ary meny lelany efa mahay koa ho anay miteny amin'izao fotoana zao hivavaka sika tompo dia misaotra anao zay satria dia afaka hianatra ny teninao ndray angataka le fanahy masina mpampianatra tsara indrindra le mpampianatra tsy mety diso nokatra ny sainay sy ny fonay eo anatin'izao fampianarana zao efa mianatra zay tompo ary ao anatin'izany fianarana zany dia mandray hery sy mandray fahasoavana zay mba laisaka amin'Andriamanitra fanaritava amin'Andriamanitra lasa manakaiky an'Andriamanitra lasa manatona an'Andriamanitra ka ho kaikorina amin'ny alalan'izao fandarana zao sady fahasoavana sy herinao izany mangataka ihany koa tompo na dia ao anatin'izao fampianarana zao dia izay ny tokantrano any dia isy révélation manokana ihany koa akoatran'izay raisinay eto dia isy révélation vaovao ho tonga any anatinay any anatin'ny tsiraray avy any ambadika zao fampianarana zao akoatran'ny zavatra zay raisinay eto dia misy révélation manokana zay angatanay aminao ho tonga ny amina tsiraray avy dia hotahina manokana ny tsiraray avy tompo sotra Jesosy amen. Lasa asika tompo Exodus tompo fa dia miroapolo andiny voalohany hatramin'ny fahina ambin'ny folo ny nandidin'Andriamanitra Mose sy ny amin'ny anaovana tabernakely sy ny fanaka momba azy sy andiny voalohany ary Jehovah niteny tamin'i Mose ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy dia avy amin'ny olona rehetra zay amporosian'ny fony no ndraisanareo fanatitra ho ahy ary zao fanatitra ho raisinareo aminy ny volamena sy volafotsy sy varahany sy manga sy volomparasy sy mena sy orongolo fotsy madinika sy volonosy sy hoditr'ondry lahy efa nomenaina
sy odidakasy sy azo akasia sy dililo atao fanazavana sy zava-manitra ho amin'ny dililo fanosorana sy hodidika azo manimpofona sy vato beril sy vato alatsaka tranotranony amin'ny foda sy amin'ny sarotratra ary asovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho araka izay rehetra asehoko aminao dia endriky ny taberina kely sy ny endriky ny fanaka rehetra momba azy dia araka izany no anaovanao azy ary asovy manao fiara hazo akasia izy roa akio sasany ny lavany ray akio sasany ny sakany ary akio sasany ray akio sasany ny avony ary petao takela-bolamena tsara izy ny atiny sy ivelany dia samy hopetahanao takela-bolamena avokoa ary asio kornosy volamena manodidina eo amboniny ary mandrendre vava volamena efatra atao aminy ka ataovy amin'ny tongony efatra dia vava volamena roa eo amin'ny lafindray ary vava volamena roa eo amin'ny lafindray koa ary manaova bao hazo akasia kapetao takela-bolamena ary ampidiro ny bao eo amin'ny vava volamena sy eo amin'ny lafin'ny fiara ilanjana azy eo amin'ny vava volamena amin'ny fiara no itoeran'ny bao ka tsy esorina eo izy ary ataovy ao anatin'ny fiara ny vavolombelona izy eo meko anao pasteur misaotra ny pasteur Alvarez mbola hotoizantsika ihany moa io tapany faharoa io rehefa ao anatin'ity fanazavana ity pasteur zany ny zavatra tiana atongavana pasteur Alvarez i Mosesy rehefa natsoan'Andriamanitra dia ambarantsika foana manao hoe fanapaha-kevitra faran'izay tena goavana be no raisin'ny Mosesy satria raha izy no azo heverina hoe prince teo amin'ny tany Egypta andova fanjakana dia no laviny zay toeran'izay satria ny antony raha mamaky tsika ny Hébreu toko faraky amby 7:4 dia no laviny zay toerana misy azay satria feno fahotana loatra ilay toerana feno fandavana ny Kristy feno toerana feno jangajangana sy fanoherana an'Andriamanitra zay toerana saikan'olovainy zay satria ny toeran'ny Pharaon saikan'olovainy dia nanapa-kevitra izy ozy mbola zany teny soratra masina mba aloha niaraka nijaly tamin'ny ireo mpino sy ireo zanak'Israely tamin'izany fotoana zany ka rehefa niantso Andriamanitra nisafidy olona Andriamanitra anafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta dia ny olona nanana fanapaha-kevitra hiala tamin'ny fahotana nijoro tamin'ny fiainam-pahamasinana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tahaka an'izany no fidin'Andriamanitra zany hoe ny olona anankiray apetrak'Andriamanitra eo amin'ny toerana ny maizy azy pasteur ny olona apetrak'Andriamanitra eo amin'ny ampiasain'Andriamanitra fomba tsy takatry ny saina na eto Madagasikara na ataoko hoe any ivelany any ngamby ianao maniry ianao mba te ho tahaka ny mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao atao anatin'ny baiboly mety misy amintsika mihitsy manao torombavaka dia manao hoe ataovy tahaka ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ataovy tahaka ny Petera ataovy tahaka ny Paoly apôstôly ataovy tahaka n'ireo mpaminany lehibe fa tsy moramora ny toerana lalana noloalovan-dreny mpanompon'Andriamanitra ireny mba hatonga azy ho tonga eo amin'izany toerana izany ngamba ianao mety manandra-tanana mihitsy mivavaka dia hoe ataovy tahaka ny Davida mamono ny Goliata fa tandremy tsara fa vakio tsara ny tantaran'ny Davida fa efa namono liona sy berana izy zany Davida zany zay vao afaka namono ny Goliata ary zany natonga azy niakatra teo amin'ny ataoko hoe toerana ny maizy azy tamin'izany fotoana zany ary malaza mandrakandroany ny anaran'izany mpanompon'Andriamanitra atao hoe Davida izany pasteur Alvarez ny fandresena dia ao ambadiky ny ady mangotraka ny fandresena sy ny voninahitra lehibe dia ao arinan'ny fanapaha-kevitra ao hiala ao anatin'ny fahotana sy hiala ao anatin'ny zavatra tsirariny tahaka n'izay nizoran'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo tamin'ny lesitsika farany izay pasteur Alvarez dia hoe ny zavatra nahavarina mihitsy tamin'ity Mosesy ity rehefa miresaka amin'Andriamanitra izy dia n'Andriamanitra mihitsy no miteny manao hoe miresaka mivantana ina moa no natonga ny Mosesy resaka mivantana tamin'Andriamanitra dia tsotra be le izy lay fahamasinana tao amin'ny Mosesy zany hoe lay toetra an'Andriamanitra sy le maizy an'Andriamanitra mihitsy no nifindra tao amin'ny Mosesy dia rehefa nifandray tamin'Andriamanitra i Mosesy tsy nisy olana mihitsy zany fifandraisany tamin'Andriamanitra zany raha ny marina dia tsy misy olona mijery an'Andriamanitra zany ka ho velona fa tsy maintsy maty zay ny tokony ho izy hoe isehoan'Andriamanitra zany satria afo mandevona zany Andriamanitra zany kanefa i Mosesy tsy tratran'izay satria
lay fahamasinana tao anatiny mihitsy pasteur no nahatonga anazy a tsy hotratranyizay zavatra zay io moa efa nazavantsika ny hoe rehefa natao afaka amin'ny ota ny olona anakiray ka tonga mpanompon'andriamanitra dia manana ny vokatra ny fahamasinana satria izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'andriamanitra naoviana ary zany foana ny ampianarina antsika hoe aoko masina ianao amin'ny fiainanao manontolo rehefa ao anatinao jesosy kristy dia manana ny vokatra fahamasinana zay ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fihinana amin'ny fitafy amin'ny fahadiovana amin'ny fifandraisana aman'olona amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao na amin'ny zavatra sotronao na amin'ny zavatra hoaninao a dia mitafy an'izay fahamasinana izay ohatrohatr'izay lay endrika isfisehoan'lay tantarany mosesy pasteur fa mahatonga ana miresaka an'izay dia manoitsika eto hoe rehefa nitondra an'ireo zanak'israely ireo a i mosesy dia nisy baitron'andriamanitra eo amin'ny exodosy toko fa 5:25 dia ozy andriamanitra mantsy mosesy ary asaovo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho arak'izay rehetra sehoko aminao dia niendriky ny taberina kely sy niendriky ny fanaka rehetra momba azy dia araka izany no anaovanao azy jereo tsara zany pasteur alvarez a fa lay endriky ilay taberina kely zay nataony mosesy tamin'izany fotoana zany dia andriamanitra mihitsy no nanao ny plan ary io plan io taberina kely na plan io trano nataony mosesy io a dia avy any an-danitra mihitsy io a no menany mosesy mba ho ataony ny zanak'israely ray manontolo inona ny zavatra tiana olona zay anao anatin'izany ny olona anakiray rehefa manao zavatra ohatra hoe manangana trano fivavahana ianao na fiangonana na manao trano itoeranao amampanompon'andriamanitra anao dia tsy mandeha lavitra akory ianao tsy mila miasa saina lavitra fa omen'andriamanitra mihitsy ny plan naovanao ny tranonao anaovanao ny fiangonanao ary na amin'ny akapobeny mihitsy aza pasteur dia hoe ny plan sy ny programa rehetra itoran'andriamanitra ny fiainanao amin'ny fandalovanao eto ambonin'ny tany sy idiranao any amin'ny fiainana mandrakizay dia azon'andriamanitra rafitra zany mba ho arahanao azon'andriamanitra omenanao zany raha misy zavatra irinao sy angatahanao dia omen'andriamanitra anao plan ohatra hoa efa misy fotoana nampianarina teto hoe misy tanora mety tary ianao a hoe tokony efa anana tokantrano na anana vady dia azona tahaka nanomezan'andriamanitra an'ity plan menany mosesy ty dia azon'andriamanitra ho aseho aminao sy omenanao hoe olona tahaka an'izao mba irinao olona tahaka an'izao ny vadinao fa azon'andriamanitra taterahana aminao zany fa amin'ny fomba hoana no atateraka an'izany dia ho resantsika mihitsy ny fomba atokavana amin'io pasteur alvarez hoe inona ny fihetsika naseho any zanak'israely sy ny torevitra nomen'andriamanitra azy mba atateraka an'izany dia ozy le vaky teny averiky vakina le izy eo amin'ny andiny voalohany ary o jehovah nyteny tamin'ny mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'israely mba hitondra fanatitra ho ahy dia avy amin'ny olona rehetra zay amporisihany fony no andraisanareo ny fanatitra ho ahy jereo tsara pasteur na misy olona tsy timenao an'izany aza dia tsy maintsy zany foana aloha izy satria izay mihitsy ny ara-baiboly rehefa nanome an'ity plan ty andriamanitra dia ny andriamanitra ivavahantsika ozytsika dia andriamanitra manao fanekena ho fanatitra andriamanitra ny fanatitra ary ny fanompompivavahana tsy misy fanatitra dia fivavahana hafahafa zany pasteur fa naizanaiza toerana ietsona an'andriamanitra naizanaiza toerana andehanana anompona an'andriamanitra dia tokony misy foana ny fanatitra raha ohatra ka nyteny andriamanitra mantsy any mosesy hoe avoa eo amin'ny tany Egypta zanak'Israely ka rehefa niseho teo amin'ny farao izy dia ozy izy manao hoe alefaso ny oloko anompoana any anefitra anao fanompom-pivavahana anao fanatitra ho aho izy andriamanitra satria tena kasitrahan'andriamanitra mihitsy zany fanatitra izany misy amintsika mametraka fanontaniana ndraindray hoe le fanatitra resanao amin'ny testamenta talohany ery pasteur ka le ondry amanosy mariny zany fa jereo eto fa tsy ondry amanosy indray ny resaka eto tsy ondry amanosy ny resaka eto eo amin'ny andininy fahatelo manao hoe
ary izao no fanatitra zay horaisinareo aminy volamena volafotsy varahana manga volomparasy mena rongony fotsy madinika volonosy oditr'ondrolahy odi-takasy hazo akasy jereo tsara zany le zavatra natao teto fa raha tsorona miendrika anankiray de hoe ireo karazana arena kibony tany sarobidy sy vola makarena mihitsy no natao fanatitra teto vola makarena vola fotsy volamena varahana le hoe mena karazana reny le vato berilla reny no tiano resahana eto na hoe ny manga sy ny tetraretra resaka safira resaka arena kibony tany zany hoe zavatra misy valeurany mihitsy zany eto fa tsisy idirany ondry amanosy eto le hoe raha latsaka tsy zay ny resaka eto fa le hoe fananana mihitsy no atao fanatitra ho an'Andriamanitra fa ny adresin'le izy ko nefa napetraka Andriamanitra mazava tsara hoe atao iny ny fanatitra io zay ko no tsara mariana tsara ity fanatitra ty tsy natao any apôstôly Mosesy mianakavy fa le fanatitra natao teto mazava tsara mihitsy hoe anaovana ny taberna kelin'Andriamanitra anaovana ny tranolay fionana zany hoe ilay volan'lay zanak'Israely ilay fananana nomeny zanak'Israely zany pasteur Alvarez dia anaovana ny tranon'Andriamanitra ampiodinana ny asan'Andriamanitra satria eo amin'ilay fanodinana ny asan'Andriamanitra eo amin'ilay taberna kely eo no isehoan'Andriamanitra tsara ny manamarika an'izay zavatra zay satria misy vanim-potoana mantsika mametraka fanontaniana hoe raha anao fanatitra ary zay de ataonay hoana nga Andriamanitra mila vola ianao tokoa aloha tsy hitan'Andriamanitra mivantana mihitsy manao hoe aiza daholo ny versement tsisy an'izany tsisy fitakina versement le fasony versement fa vita fotoam-bavaka nareo tsisy anjely hitaky an'izany eo fa raha ity zany mijerena pasteur de mazava tsara mihitsy ny toerana misy an'ilay vola eto sy lay fanaka sy lay reo volamena sy volafotsy sy reo zavatra sarobidy rehetrarehetra de ao amin'ilay taberna kelin'Andriamanitra ary mazava tsara mihitsy le teny soratra masina teo manao hoe asao manao fitoerana masina ho ahy izy de onona eo aminy ah zany hoe amin'ny alalan'ireo fanatitra nataon'olona ireo no anaovana fampiodinana n'lay asan'Andriamanitra zany pasteur Alvarez so de misy fanampanazavana anao mazava be zay pasteur ny am'le resaka taberna kely no resako kely pasteur ny am'izay zavatra zay hoe tsy mbola nanao le tempoly aloha izy teto tsy nanao le tranolay fionana tempoly fa le taberna kely aloha namboarina voalohany indrindra fa maninona moa le taberna kely no namboarina arakaraka ny teninao teo hoe izy io ne zany zavatra efa tany an-danitra mihitsy no naseho an'ny Mosesy efa ny an-danitra mihitsy zany io taberna kely io ka karazana photocopie an'le taberna kely any an-danitra zany ity saina nataon'ny Mosesy ty hoe amin'ny zanak'Israely io taberna kely io moa zany dia io voalaza eo ny andinindininy momba n'io sarin'io taberna kely io hoe lanjaina izy io io zany le fiaran'ny fanekena moa filaza iazany keo le taberna kely ny fantaniana petraka pasteur de zao hoe fa maninona Andriamanitra no niteny hoe manaova taberna kely anareo de araka ny teninao teo pasteur hoe mba tonga an'Andriamanitra le présence an'Andriamanitra zany de amin'io taberna kely io mandrakariva zany ary izy io pasteur tsy teto tany nisy n'io taberna kely voalohany fa tany an-danitra de hoe ahoana ary inona ary tena tian'Andriamanitra atao zany ny tena tian'Andriamanitra atao pasteur de zao any amin'ny toerana zay misy an'io taberna kely io pasteur no misy an'Andriamanitra mandrakizay anamboatra lanitra vaovao sy tany vaovao Andriamanitra de mbola any io taberna kely io pasteur de mamaky ten'Andriamanitra anakiraiky sa pasteur tamin'ny apokalypsy toko fa 1:20 de zao mivaky ny teny ary nahita lanitra ny amin'ny Jerosalema vaovao ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fifalasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ranomasina de tsy misy intsony zany hoe fa any amin'ny fiainana mandrakizay mbola any arina any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao zany ty resaky ty zany amin'izao fotoana zao hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao zany hoe ty tany ty zany sy ty lanitra amin'izao fotoana zao ty zany dia mbola hosoloin'Andriamanitra vaovao tanteraka mihitsy zany de andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina de Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra vahoamana tahaka ny ampiakarina efa miaingo eo na mivadiny zany hoe le Jerosalema vaovao tany an-danitra zany tany an-danitra teo aloha de zao nidina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra zany izy io zay mbola tsy idirantsika lalina moa ny am'izay andiny fahatelo ary narefeo tany narefa mahery tany amin'ny narefeo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra de eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary eo olony ary Andriamanitra ny hitoetra eo aminy de ho andriamaniny
arofafany ranomasy rehetra masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana fanantainana fefa lasa ny zavatra taloha zany hoe le taberina kely zany pasteur dia fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fahasoavany fanatrehan'Andriamanitra zay tondra fitaina lehibe amin'ny zanak'Israely fanatrehan'Andriamanitra zay ahafahan'Andriamanitra mampita ny sitrapony amin'ny zanak'Israely io taberina kely io ka ny ray androany zany tsika rehefa tonga ny an-danitra ny pasteur dia zao ho hitantsika ny an-danitra zany io taberina kely io lanitra sy ny tany ho levina ozy ny ten'Andriamanitra fa io taberina kely io zany karazan'le zavatra mandrakizay tsy ho levina ary tsy hovaina mihitsy pasteur fa zao tsika zao Andriamanitra zany dia efa mampianatra antsika hoe io taberina kely io ny le signe famantarana ny fanatrehan'Andriamanitra sy fitoeran'Andriamanitra mihitsy hitoetra eo aminy aho zy Andriamanitra raha mbola eo zany taberina kely io pasteur dia zao mbola mitoetra ho ihany Andriamanitra fanatrehan'Andriamanitra fitoeran'Andriamanitra fionana amin'Andriamanitra fandefasan'Andriamanitra ny teniny io taberina kely io pasteur ia zay ny amin'iny pasteur Alvarez le izy moa zany na matoa na sain'Andriamanitra atao dia zava-dehibe loatra le izy matoa sain'Andriamanitra atao le mbola tsy hidirantsika angambany aloha le hoe inavy ny fanaka rehetrarehetra ao fa amin'ny ankapobeny ilay taberina kelyn'Andriamanitra araka ny tenin'ny pasteur Alvarez teo dia hoe toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra misy ny vato fisaka roa misy ny fanekena dia didy folo zay no tao anatiny fanekena io ary indrindraindrindra zany lay hoe zay toerana hijanonan'io taberina kely io dia misy fandresenany ao ambadika zay zavatra zay fa ny tena hidirantsika aloha zany ny pasteur somary efa lasa lavitra any maty zany resaka anao zany fa ny tena hidirantsika zany dia lay hoe lay toepon'le olona nandrafitra an'le izy aloha lay fomba nentina nandrafetana nyty taberina kely ty izy io dia azon'Andriamanitra nomena satria avy any am'le original dia azo nomena nalatsaka le izy hoe ty tonga dia ty le izy fa maninona no nasain'Andriamanitra nanao an'izany lay olona dia niverenako ihany le teniko teo zao hoe misy ny an'Andriamanitra zany zay foana pasteur Alvarez Andriamanitra tsy mba mangataka ary Andriamanitra tsy mahantra fa Andriamanitra kosa mampianatry ny olona hanome mampianatry ny olona hiara iasa aminy zay foana ny an'Andriamanitra Andriamanitra zany azon'Andriamanitra atao tonga dia nanome an'le hoe ty lay fiara fa nasaina nanamboatra vaovao reo dia iendrika lay hoe ndrandray tsy misy mieritreritra manao rehefa manompo ny tompo dia mandeha ho azy foana ny fiainana miandro fahagagana foana na miandro valim-bavaka foana fa tadidio tsara ny zavatra nitranga teto fa misy hetsika ponona zay nasain'Andriamanitra nataony reto zanak'Israely reto averiko ndray mandeha tsara le teny teo fa misy sao dia misy tsy mahazo amintsika eo amin'ny 12 mitendena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy dia avy amin'ny olona rehetra zay amporosian'ny fony no andraisanareo ny fanatitra ho ahy avy amin'ny olona rehetra zay amporosian'ny fony ny dikan'izay zany dia zao tsy akanery mihitsy io tsy akanery fa zay amporosian'ny fony ato amin'ny Korintiana faharoa toko 7 dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo eo amin'ny 9 hoe pasteur Alvarez ka hatrany amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao fa izao no lazaiko zay mamafy kely dia kely no jonjainy fa izay mamafy be dia be kosa no jonjainy aoka ny olona rehetra samy hanao arak'izay niny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpame amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra araka ny voasoratra hoe namafy izy eny namafy an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay zay eto zao dia misy fampianarana i Mosesy ny apôstôly Paul zavatra tena amanarivorivo ny taona any amin'ny toko hoe ny 700 taona any nelanelan zany any ho any fa izao nefa ny mitovy fomba fijery mitovy fomba fijery satria le Andriamanitra tompoina dia Andriamanitra tsy mba miovaova dia nampianatra koa eto ny apôstôly Paul hoe fa izao no lazaiko
izay mamafy kely de kely nojinjainy fa zay mamafy be de be nojinjainy aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay niny fony avy tsy amina alahelo na mifaneriterena fa nompanome amin'ny fifaliana no tian'andriamanitra ary andriamanitra ozy a mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo nono rehetra mandrakarivo amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra zay mamafy kely de kely nojinjainy zay mamafy be de be nojinjainy ino moa ny hevitra zany teny zany io andriamanitra tsy mba maneritery zany andriamanitra tsy mba maneritery raha mampianatra an'izany eto tsika de soro lavitra ao an-tsainao mihitsy hoe mangataka andriamanitra na mangataka ny fiangonana tsy natao angataka zany na hoe mangataka mpamatsy volatsy na mpamatsy volaroa tsy fomba ny fiangonana zany ny fiangonana natao amatsy zay ny tena marina zany pasteur ny andriamanitra ivavahantsika tsy andriamanitra mangataka aman'olona fa ny andriamanitra ivavahantsika mpamatsy lehibe zay andriamanitra ivavahantsika andriamanitra zay ivavahantsika tia tsy andriamanitra malazolazo fa anazy ny tany sy zay rehetra eo aminy fa andriamanitra kosa rehefa manao zavatra vitany manao an'io rery a raha nangadratra ny fiangonana izy vitany io a fa izao za de miteny aminao pasteur matoa andriamanitra mitady mpiara-miasa matoa andriamanitra manentana ny olona iara-iasany raha nanorina ny tabernakla hoe asao nitora fanatitra ho ahy ireo de tsotra be ho fitahina ho an'ireo olon'ireo ny antony zay pasteur Alvarez ary ny masotsika de mahita an'izany isan'andro san'andro fa reo olona tena miara-miasa amin'andriamanitra reo olona tena mpanomeo an'andriamanitra tena hoe mazoto tena miara-miasa am'ireny fifanohanana fampandehanana ny tsy fampiodinana ny asan'andriamanitra reny lazaiko aminao pasteur fa tahin'andriamanitra zay aloha tsara fa ohatran'ny tsika zao ato amin'ny trano fivavahana misy atsika miaraka amin'ty télévision ty télévision ty rano marina tsy mampidiboly ty de nefa de tsoroko aminao fa vola million de million raha tsy resaka fotsiny akoatrany hoe eo ny volam-piodinana azy na ny jirama na ny volam-panjakana maro isan-karazany sy ny misy ataoko hoe mpiasa maro be mampiodina an'ity tsy olona vitsivitsy ny miara-miasa ato mampiodina an'ity fa vahoaka maro no mampiodina an'ity ato ny fitaovana ilaina ato tsy moramora nefa de za miteny aminao fa eto tsy misy hoe tsy télévision commerciale ty na radio commerciale fa natao hitoriana ny filazantsara de mety ho valiko eto ny fanontaniana manitikitiky anao hoe avaizany volany zalareo de tsotra be le izy pasteur mitory ny sitrapon'andriamanitra tsika mitory ny tenin'andriamanitra tsika de andriamanitra tsy hoe maniraka mpanakarena fa maniraka mpiara-miasa andriamanitra de reny olony reny no miara-miasa ary matoa le olona miara-miasa misy olona manao foana amin'ny fiara-miasa de zao tahin'andriamanitra reny olony reny matoa izy mbola manao mbola tahin'andriamanitra fa ianao ve ohatra hoe andovoly ianao na iara-iasa amin'andriamanitra ianao efa banky ianao fa tsisy nininna tsony ajanony raha tsy mitora soa maro zany raha tsy mitora fahasalamana ao anao na tsy mitora fitahina ao anao zavatra ataonao ajanony zavatra mono antoka ave atao de ohatran'izany izy io ny baiboly mazava tsara fa zay mamafy be de mijinja be zay mamafy kely de mijinja kely za mahita mihitsy an'izany rehetrarehetra zany tsy am'tony télévision tory ihany fa eo misetry ny fitoriana filazantsara manerana ny Madagasikara ray manontolo de miteny aminao pasteur Alvarez fa de misy olona tahin'andriamanitra mahavita trano mahavidy fiara 4x4 raha maro mahavidy fiara sprinter mahavidy an'io rehetrarehetra io olona tena hoe niainga tany amin'ny tsy misy fa lasa tahin'andriamanitra be satria tsy hoe nanambe izy vao nanao be fa fonombola tsy nanana inana iny izy fa kely no ananany de efa nanomboka nanana an'lay toe-po mahay manome zany hoe ny an'andriamanitra zany pasteur a tiany lay olona mijery an'ity fahita lavy ty na menao an'ty radio ty anana an'lay toe-pon'andriamanitra andriamanitra matsy a nanana zao toe-po ohatran'izao raha namonjy andriamanitra de nanomeny tsara indrindra izy de Jesosy Kristy zany hoe toetra an'andriamanitra le manome zavatra tsara le manolotra zavatra tsara mba hamonjena ny hafa tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao de manolotra ny eny amonjy sakaizana de zay toe-pon'andriamanitra zay nresaky tsika tamin'ny maly manao hoe fahamasinana tokony hifindro amitsika
fa tandremo koa fa toe-pon'andriamanitra koa toe-po mahay manome ka zay toetra an'andriamanitra mahay manome zay koa tokony hifindrao aminao de rehefa mifindrao aminao zay toetra an'andriamanitra zay de zao lasa tahin'andriamanitra ianao lasa ambinin'andriamanitra fanalahidiny fitahina tompoko raha miresaky tsika ohatra hoe fitahina arabola de ny fanalahidiny fitahina arabola tsy fifadikanina 30 andro sy 30 alina tsy alimbavaka 7 andro sy 7 alina tsy resaka vavaka lava reny be any tendrom-pohotrano anao anatin'ny tokantrano miditra-trano am'rereo anao fa ny lakile ny fitahina arabola de resaka fanekena fotsiny mamafy a de mijinja zay foana ny lalàna ny famafazana de fijinjana pasteur raha te hijinja ianao de manome de manandrama de ho hitanao hoe ahoana tokoa moa zany zavatra zany satria de misy mpino be lehibe ho any an-danitra ny tafiditra any an-danitra izy fa miaraka amin'ny fahantrano ny idirany any miaraka amin'ny fahasairana ny idirany any tena hoe tafiditra any an-danitra izy fa tonga any izy fa ohatra ny lazarosy fa misy mpino be lehibe ho tahin'andriamanitra ho ambinin'andriamanitra manan-karena tena hoe miavaka mihitsy ny fiainany satria nanana n'ilay toe-po manao fanatitra amin'ny fiaraha-miasan'ny tabernakla amin'ny fampandrosoana ny asan'andriamanitra amin'ny fampiazaka zanany sy fampiodona ny asan'andriamanitra reny olonyreny ho avan'andriamanitra manokana pasteur Alvarez mahavarina amin'reto olona ny tenenin'ny tompo reto pasteur de le tenin'andriamanitra azadiny pasteur fa le zanak'Israely reto any amin'ny tany hevitra any amin'ny tendrombohitra Sinay de mbola avy namakivaky tany hevitra de tonga ty amin'ny tendrombohitra Sinay de ozy andriamanitra hoe mitondra fanatitra arak'izay nin'ny fony avy hoe any amin'ny tany hevitra moa re olona de aiza nisy ny volamena sy manga sy ny fotsiny volafotsiny sy ny hazo akasy sy ny didikazo manompofona sy ny diloilo fa noho le fitahina sy ny fahasoavan'andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely pasteur de na de tany amin'ny tany hevitra ary ny zanak'Israely de nandray fitahina avy amin'andriamanitra ary zanak'Israely rehefa nanomeo an'andriamanitra pasteur dia araka ny teninao teo lasa mpiara-miasa amin'andriamanitra reo zanak'Israely reo dia nafoy zavatsoa nafoy zavatra sarobidi tsy tadidiko moa pasteur zay hoaiza le toko sy andininy misy an'izao mety anao ka mamatadidy le hoe ozy ny ten'andriamanitra hoe nizaniza mafoy vady a trano tandra lahy naba vola de andray avozato eny am'izao fiainan'izao ary aminao avy de fiainana mandrak'izay io le fanomezanao an'andriamanitra io zany raha ny teny fikasana no ambara raha nafoy zavatra an'andriamanitra ianao de mandray avozato eny andriamanitra zay teny fikasana 5% moa zany mandray avozato eny zany pasteur dikan'le mandray avozato eny zany foasana zany zavatra raisinao zany hoe 10 000% zany hoe raha ohatra zany ianao manome an'andriamanitra zany ianao dia 10 000% no azo lazaina hoe zavatra toko men'andriamanitra raha nyteny fikasana resana raha oharitsika amin'ny banky am'izao fotoana zao firy moa zany abola amin'ny banky am'izao fotoana zao afiry ny olona mametraka volany hoe any amin'ny banky any de vany pasteur 2% 3% raha miakatra ny taux de hoe 0,05% 0,01% zay ny fiakaran'ny taux any nefa ato amin'andriamanitra ny taux ampiasaina ato amin'andriamanitra dia 10 000%. Zay zany ny teny fikasana omen'andriamanitra reo olona zay vonina foy amin'ny zavatra ny teny fikasan'andriamanitra ato amin'ny olona miara-miasa amin'andriamanitra tsy andriamanitra tsy mila fanohanana fa ny asan'andriamanitra de ilaina fanohanana ary zay mahatonga an'andriamanitra hoe ako ny olona anao zay inin'ny fony avy ary rehefa jerevana baiboly pasteur atao aorian'ny fanomezan'ny olona nreto volanaovana taberna kely reto zao vomaika notahin'andriamanitra misy hatrany no amarin'ny tompo zay 10 000% avy zatoeny zay zay nataon'andriamanitra ka ny fanomezanao an'andriamanitra pasteur dia ny fahafoizanao an'andriamanitra izy io dia lalana sokafan'ny tompo atsika mianakavy hoe iza moa za ty iza moa za no afaka nomeo an'andriamanitra ny lanitra sy ny tany zay rehetra ao aminy an'andriamanitra ny lanitra an'andriamanitra ny voninahitra tsisy mazavatra mahory an'andriamanitra izany fa navelan'andriamanitra ianao anana fahafahana anomeo an'andriamanitra mbola fahasoavana ihany ko fahafahana manomeo an'andriamanitra pasteur satria zao ho an'andriamanitra rainao paritongotra matanana ny simpenana no omenao mba ikarakarana ny filafitoerena filazantsara zava-dehibe zany pasteur ary tokony ary mila manome ampifaliana rehefa manome pasteur ya io moa matoa andriamanitra miteny an'izay teny zay foana de mitady anao izy hiara-iasa aminy raha vonona ianao sao zavatra tsapako pasteur Alvarez andriamanitra tsy orolona ampiasaina mihitsy misy olona ampiasain'andriamanitra hitandrona fiangonana misy olona ampiasain'andriamanitra amin'ny asana evanjelistra
fa misy olona ampiasain'andriamanitra amin'ny fifanohanana miara-bola sy miara-pitaovana ka rehefa in'olona iny nefa misy fotoana hoe efa be zay vitako zay fa tsy anao tsony a leo a nga zafoana ngara tsisy anah de tsy misy olona hafa mihitsy be fa ahoana no zafoana de zay le toetra hoe zay foana zay mahatonga ny tanan'andriamanitra hiala am'le olona de mamindra n'le fanaovan-jiro any amina olo kafa ndray ary zay nitandremana hoe rehefa ao aminao le talenta ao aminao le fanomezam-pahasoavana ao aminao lay toetra zay tia manome dia raharoto zany fotoana zany omeo tena omeo tadidioany e fa indray mandeha any ianao mandala eto ambonin'ny tany ary ny fandalovanao eto ambonin'ny tany ihany no fotoana tsara indrindra fahanao mamafy fa ny eo ambadika zao fiainana zao de ijinjy anao ny vokatra ny famafazana nataonao fa eto ihany ny afaka mamafy ny olona mamafy jangajangana ho an'ny fanitsakitsahana ny tokantrano de ijinja ny fijaliana mandrakizay any amin'ny fariafy solofara ny olona mamafy amin'io resaka fanompo-tsampy io de ijinja ny tapakazony sy ny kitay menakany any amin'ny fahaverezana ny olona rehetrarehetra kosa nefa zay niara-niasa tamin'ny tompo ka nahafoy be ho an'ny asan'andriamanitra pasteur niara-niasa tamin'andriamanitra de ijinja fahasoavana sy vokatra tsara ho an'ny fiainana mandrakizay ireny olona rehetrarehetra eny ary ny mahafinaritra araka le teninao teo de hoe niakatra 10 000% taux divine satria lay voalazany teny soratra masina teo iny hoe rehefa mahafoy ny olona de ijinjavy zato eny am'izao fiainana zao le ojinjaina zany hoe eto ambonin'ny tany ianao zany mijinja fa nampiny fotsiny le izy hoe mba mifanenjehana zany hoe reo zavatra azonao reo zany misy mpanenjika ary ianao rehefa tahin'andriamanitra ianao misy mpanenjika foana ary mandrakariva eo misetry ny fivavahana de ahitanan'zany za pasteur de mahatsapa an'zany mihitsy amin'ny fiangonana misy atsika misy fotoana nandalovan'ny fiangonana zany atao hoe fantrana laliny zany de ozy ny mpanenjika ina ny vavahana any fiangona mampahatra fa diranovana io jereny paoziny izy mianakavy satria tamin'izany fotoan'izany tokoa moa tena eninao hoe mbola ao anatin'ny ady e de misy mpanenjika foana ianao rehefa mbo tahin'andriamanitra ndray ianao fiangonana mangorokarena jere izy mianakavy be takolaka izany hoe mahantra ianao lazaina fa fivavahana mampahatra tahin'andriamanitra ianao ohatrany tehiteny any nefa tsy de teny ara-baiboly loatra ary ohatrany tsy de fiteny loatra nefa ny randray ohatrany misy any zay hoe ohatrany ory avamanana ny sasany ohatrany ory avamanana hoe ahoana mony am'ireo ahoana mony mahatonga an'ireo anao an'izao hitan'ny pasteur am'zany le izy hoe misy karazan'olona zany de manenjika fotsiny ny asany ary ny mahafinaritra aloha de tsy misy olo lenjehana tratra fara zany fa ny mpanenjika foana ny ao arinao ary izy manenjika eo izy sepotra misoika izy ao arinao misoika mihitsy izy am'ohatran'ireny le misy misiko reny mihitsy any anatin'ny tratra iny any fa tsy mahazo an'lenjehana satria ny antony la enjehana ane ka miaraka amin'ny moteur hafa mihitsy afangianam-pandehan'andriamanitra any no andehanany lenjehany ianao ka le sovaly no andananao ka ahoana zavatra tsy mitovy ane zany pasteur tsy mitovy zany ny vorondolo tsy afaka azo ny voromahery na oviana tsy afaka azo ny voromahery ny vorondolo ny itsikitsika sy ny tararaka fa ny voromahery manidina ambony foana zay foana l'izy ary ny mpanompon'andriamanitra anakiray tahin'andriamanitra de misidina tahaka ny voromahery miamiakatra fa ny mpanenjika mitazana ohatrany vorondolo ny masony mampitahotra be fa tsy azony iny ty izy tsy azony ny voromahery mandrakizay mihitsy ka misy zany pasteur za de mampahery anao vahoaka an'andriamanitra mampahery anao pino any am'izay toeram-pivavahana misy anao any na ny fiangonana zokony ianao no mivavaka na ny fiangonana zandrana tahin'andriamanitra ianao zao de enjehan'ny olona ataon'ny olona tsinitsinona lazay ny fampanimba ny fomba n-drazana ianao de miteny aminao mijoroa ny foto-kevitra ny baiboly raha nahasoanao ary zay ny ara-baiboly nanome fanatitra ianao nanome ampafolo-karena ianao nanome fanohanana amin'ny pasteur ianao nanome vola ho an'ny pasteur ianao satria misy vanim-potoana tokoa ny mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny fiangonana misy anao mila tohanana reny andriamanitra tsy mila tohanana fa ny mpanompon'andriamanitra mila tohanana ny tahin'andriamanitra anao zany azakivina aza reraka any am'zany jereo tsara ny fandresena ho an'ny zanak'Israely efa nentsika teto ane pasteur Alvarez jereo tsara ny tao am'le Exodosy toko fafito ambin'ny folo ny antoko ny fandresena ho an'ny zanak'Israely ray manontolo dia
iarona sy orany nanoana ny mosesy de josoanina ny tena nafika vokatry ny fifanohanana izy efatra amin'ny rahalahy reo zany de tena hoe nanoana ny mosesy tena herana zanak'israely manontolo ka misy vanimpotoana koa mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny fiangonana misy anao toano izy toano izy mila voly fa tsy hoe mandeha tsy mandeha rivotra fotsiny ery amin'ny vilgair io ipopina rivotra fotsiny any de voky fa mila fanohanana io a mila sakafo mila hitanao zao zay mitory ny tenin'andriamanitra eto miteny aminao pasteur fa ampanetretena lehibe no itenenana amitsika eto fa tsy mora neny mitory teny ohatr' zao eto tsy mora no miseho vahoaka eto tsy mora ny herilany eto zay kory tsy mitaraina aminao fa ity efa iraka nampanaovan'andriamanitra ary zay matory ny fitahina de zay koa anisan'ny olona tahin'andriamanitra sy ambin'andriamanitra ary zany fahasoavan'andriamanitra tena miparitaka ty aminay zany tiana ho zaraina aminao raha fitiniko ny resaka teo pasteur Alvarez de hoe zay mamafy be a de mijinja be zay mamafy kely de mijinja kely ary ireo zanak'Israely rehetrarehetra zay hananganan-taberina kely de no tenenin'andriamanitra mihitsy hoe mitenena ianao ry mosesy am'ireo zanak'Israely eo asaovy manao fanatitra araka izay inin'ny fony aporisian'ny fony ny olona tsy akanery fa arak'izay inin'ny fony na hoe aporisian'ny fony ny olona zany hoe miainga avy eo anatin'ny fo ny zavatra rehetrarehetra de ny zavatra anankiray rehefa atao amin'ny fo pasteur de lazaiko aminao hoe mitondra vokatra tsara mitondra fitahina ngezabe ho an'ny tokantrano so an'ny olona tsiraray avy mamarana antsika pasteur Alvarez iresorana ny tompo zay fampianarana lehibe de lehibe zay fa ivavaka ny tenako am'izao fotoana zao resotra ny tompo ndo ivavaka sika tompo raha eo dia misotranao zay ny amin'ny fampianarana zay nomenao anay teto androany a ny amin'ny nanondroenana ny taberina kely a tam'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny mosesy a dia nodidinao ny zanak'Israely mba no fanatitra arak'izay inin'ny fony ozy ny teninao malaza manao hoe zay mamafy kely de kely nitronjainy ary zay namafy be dia be nitronjainy reto vahoaka anazy ny Israely reto tompo dia nagaga fa dia volamena volafotsy hazo sarobidy menaka mampofona sy zavatra maro samihafa dia nomena izy ireo ho fiaraha-miasa amin'Andriamanitra fanohanana ny fananganana ny ataberina kely a tam'izany fotoana zany ary dia notahinao moa reo zanak'Israely reo a tsisy fahavalona janona na iray aza teo alohan'izy ireo tsy netresy mihitsy ary ny taberina kely tompo dia nididinao araka ny teninao milaza hoe honony eo aminy a ary iara-mandeha aminy fa dia manasanao zay Jesosy am'izao fotoana zao ianao le tsy ny voamarisy an'io ary mandrakizay mandrosoa tamponay ianao Jesosy mandrosoa anatin'ity tokantrano ty ianao Jesosy manjakay ianao fehezony aminay ray manontolo a raiso zay Jesosy tompo a ho isan'ireo mpiara-miasa aminao ary eto zay de manao fanekena tompotompo fa vonina iara-iasa aminao a ifanoana amin'ny mpanomponao ka dia ho tahinany eny tsiraray avy a voninahitra de ao anao rery ihany a misaotra Jesosy eo amen pasteur eny tompoko ohatr'izay le mandaratsika ny nafampana ihany izy teo pasteur Alvarez nefa moa dia fampianarana no nataotsika ho tahin'Andriamanitra ianao atao anatin'ny tokantrano ato a ny serasera-pifandraisana fahatsika mandefa fangataham-bavaka na fijoroana vavolombelona dia ny 033 84 232 84 numéro ny pasteur Alvarez io ary ny 034 04 362 67 numéro ako mivatana ty amiko a azonao atsona azonao andefasana SMS azafady a dia tsy adinona mihitsy no mitondra-bavaka anao tsisy very mihitsy reny SMS nalefanao reny na di ray aza fa voaray daholo raha renao matsika mametraka fanontaniana hoe voaray ary ve sa tsy voaray de voaray tompoko fa ny mamaly an'izy mety tsy ho vita satria dia maro tsika de mety tsy de ho tratra daholo ny amaly an'izy reny ho tahin'Andriamanitra tompoko tahin'Andriamanitra tompoko